Ny amin'izao maraina izao moa dia nanao fanambarana sy nanao antsoaviny zay de Madagasikara ka hoy izy ireo hoe mbola mitohy ny hetsika ka asaina isika rehetra any amin'ny faritra mba haneho ny feony eny Andalambe amin'ny tambanjota ary ao anatin'ny fiarahamonina misy azy. Tsy misy tokony hangina satria zava-dehibe ny fihetsika ireo taranaka rehetra, sokajin-taona rehetra sy ny hery rehetra. Ho an'ireo mpianatra ankatso dia aoka hanaraka ny toromarika omeny ireo mpitarika izay efa nobrifena. Ho an'ny rehetra kosa hoy ny fanambarana izy ireo hatrany dia point de convergence Ambodijatovy amin'ny 1:20 ora maraina. Aoka isika haneho fa misy hery sy feo tsy azo tampenina ho an'ny malagasy, ho an'ireo lavo, ho an'ireo naratra ary ho an'ireo voaroba, indrindra ho an'ny taninjanaka. Izany moa ny fanambarana avy any amin'ny ZNZ Madagasikara ny androany maraina. Ny andro omaly moa dia nazavana hafatra avy amin'ny ZNZ Madagasikara dia ny hoe tena disy fanantenana tamin'ny tenin'ny filoha. Indrindra dia tsy voavaly ihany koa ny fitakina ny fifonana ampahabemaso avy amin'ny Prime Ministre sy ny filoha ary ny fanalana ny prefet Antananarivo sy ny General Bomba. Ny fandraisana andraikitra amin'ny herisetra izay nataony Zandaro. Nohon ireo rehetra ireo dia nanao antsoavo izy ireo ny androany amin'ny 1:20 ora eny Ambodijatovy. Ny toromarika moa dia mivondrona tsy folofolo ho an'izay milatsaka antoerana fa ho an'ireo zay tsy afaka mivoaka kosa dia miomana amin'ny fanokafana trano sy ny fanomezana rano, indrindra ny sakafo ary ny fitsaboana. Manome voninahitra ireo namohiny ainy sy manohana ny fianakaviany ihany koa ny ZNZ Madagasikara. Metohy ny tolona hoy ny ZNZ Madagasikara ary ZNZ dia miantso hatrary amin'ny hetsika tsy misy herisetra ilain'ny tanindrazana ianao velona hoy ny teny izay nambarany ZNZ Madagasikara. Fa ity solombavam-bahoaka eny amin'ny boriborin-tany fahaefatra ity moa dia tsy mitsahatra ny manao antsoavy sy maneho hevitra ao anatin'ny tambanjotra antserasera nefa ny zavatra tsapa dia betsaka ny vahoaka malagasy izay sorena amin'ity solombavam-bahoaka ity. Ahoana no mba hampilaminana hoy Depute Rafidimanana raha naneho ny heviny tao anatin'ny pejiny. Nilaza moa ity solombavam-bahoaka Rafidimanana Desire ity dia ny hoe ny ahy dia tsotra ny fiangaviako dia ahoana no mba hampilaminana atsika fa tsy misy mahazo tombony amin'izao hoy izy fa voamaika aza fa voazana lehibe ho antsika rehetra ny korontana satria misy ireo tsy matatodika mandroba mitombo ny very asa sy ny fananana hoy hatrany ity solombavam-bahoaka ity raha naneho ny heviny tao anatin'ny pejiny. Na dia eo aza izany fanehoan-keviny izany dia betsaka ny tsy faly aminy ary betsaka ihany koa ny romotra amin'ity solombavam-bahoaka ity. Manoloana izao zava-misy eto a Madagasikara izao moa dia tohina ny firenena mikambana tamin'ny fampiasan-kery izay misy eto a Madagasikara. Ny tany Genève 7 septambra 2024 dia naneho ny fahatafintohinana ny haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme manoloana ny herisetra izay nataony mpitandro ny filaminana tamin'ny hetsim-panoherana nandritra ny iny hetsika nataony ireo mpitolona iny. Voalazan'izy ireo ihany koa fa olona 12 no maty ary 100 no naratra tamin'ny fihetsiketsehana Andalambe nataony mpitolona noho ny fahatapahan-jiro sy rano. Ny mpiandraikitra ambony misahana ny zon'olombelona ao amin'ny firenena mikambana Volker Turk dia nilaza ny hoe farafahakely ny olona 12 no maty ary 100 ireo naratra. Nohon ireo rehetra ireo dia miantso manampahefana ao mba hanaja ny zon'olona haneho hevitra sy hanao fivoriana ampilaminana araka ny voatondro ao amin'ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona hoy ity mpiandraikitra ambony misahana ny zon'olombelona ao amin'ny firenena mikambana ity. Miantso ihany koa ao mba tsy hampiasa hery tafahoatra sy tsy ilaina ny mpitandro ny filaminana ary hanafaka avy hatrany ireo rehetra nosamborona tsy aradrariny hoy izy hatrany izay sady nanamafy ihany koa fa tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny antony sy toejavatra tena ilana azy ny fitaovam-piadiana. Mampirisika ny manampahefana malagasy izy mba hanao fanadihadiana haingana dia haingana sy lalina ary mahaleo tena indrindra mangarahara mikasika ireo herisetra ireo ary hanasazy izay hita fa meloka. Fa ny androany kosa dia nanao ny fanambarana ihany koa i Gendarmeria. Milaza tsy hamono ny Gendarmeria fa mampihimotra hoy ny fanambarana izay nataony izy ireo. Nanao ranty ny pejy ofisialy ny Gendarmerie pirenena fa rehefa mitifitra dia tsy mamono fa mampihimotra. Milaza izy ireo fa manao gestion démocratique des foules ka basy sy bala tsy mahafaty no ampiasaina. Ary tsy vita ny fampiasana
basy balay zay tsy mahafaty dia tsy mikendry mivantana ny mpanao fihetsiketsehana ihany koa indro ny votoantiny ranty hoy gendarmerie am-pirenena ny vondron-kery manoka ny mpitandro ny filaminana dia manana fitaovam-piadiana ho amin'ny gestion démocratique des foules. Raha fintinina moa ny fanambarana izay nambarany gendarmerie am-pirenena dia ny hoe tsy bala na basy mahafaty ireny ary tsy mikendry mivantana ny mpanao fihetsiketsehana ihany koa fa kosa natao hampihemotra ary hampiparitaka azy ireo iny zavatra izay natao iny. Na de eo aza izany zava-drehetra izany dia manentana ny rehetra anefa tsy hanao ny fiantsena tafahoatra hoy ny antsoavo izay nambarany gendarmerie am-pirenena ny androany. Ankehitriny ihany koa dia mihamihitatra moa ny fitakina izay takian'ny mpianatra indrindra takiny ireo olom-pirenena rehetra manerana ny nosy izay ny antomboka tamin'ny jiro sy rano moa ity fitakina ity. Izao dia efa zavatra be dia be no takiny ireo vahoaka malagasy manerana ny nosy. Na dia noravany filoha Andry Rajoelina aza ny gouvernemanta dia misy ireo olona sasany mitaky ny hoe miala mihitsy andriamatoa filoha Andry Rajoelina. Ampitsahivina atsika moa fa nandritra ny lahateny ofisialy izay nataon'ny filohan'ny republika ho an'ny vahoaka malagasy no nanambarany filoha Andry Rajoelina ny fandravan'ny gouvernemanta izay notarihan'ny prime ministre Ntsay Christian ary ao anatin'ny 3 andro manaraka no voalaza fa hanendrena ny prime ministre vaovao. Aorian'izay kosa dia hanangana ny gouvernemanta ny prime ministre izay ho voatendry. Ary anisan'ny voalaza tao anatin'io lahateny izay nataon'ny filoha Andry Rajoelina io ny hoe afaka manatitra ny CV-any eny Ambohitsirotra izay mieritreritra hanolo tena ho an'ny firenena amin'ny izany toerana izany. Mandra-piandry ny fanendrena izay ho mpikambana vaovao amin'ny gouvernemanta dia ireo amin'izao fotoana izao aloha no manao ny fampandehanan-draharaha. Io ny lahateny izay nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa kosa ny fitakiny ireo mpanao fihetsiketsehana dia efa mohatra lavitra nohony izany. Izy ireo zay mitaky miala i General Bomba ary mitaky ihany koa miala ny filoha Andry Rajoelina indrindra Tsarao ary Sazio Imam Ravatomanga. Izany moa ny fitakina izay ataony ireo mpanao fihetsiketsehana koa dia mety tsy mifanaraka amin'ny filan'izy ireo. Io fanapahan-kevitra izay nambaran'ny filoha Andry Rajoelina io. Ho faramparanansika tanteraka moa ity video anankiray ity fa nahamaramparanansika azy dia tsy asy tamberina kely. Rehefa misy zavatra miseho eto amin'ny tany sy ny firenena indrindra eto a Madagasikara dia tsaroana foana itompoko lahy Didier Ratsiraka. Ireo rehetra izay nolazainy tamin'izany fotoana izany dia mipoitra daholo ankehitriny. Tamin'izany fotoana izany dia mbola betsaka ny tsy nahatakatra fa ankehitriny dia mivoaka daholo ireo rehetra izay teneniny filoha Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana izany. Nilaza ny mikasika ny General Bomba moa izy tamin'izany fotoana izany fa betsaka ny nihomehy ka tsy nahatakatra ny zavatra izay tiany ho lazaina. Nilaza ny mikasika ny filohan'ny republika Andry Rajoelina ihany koa ny filoha Didier Ratsiraka tamin'izany fotoana izany. Indrindra nilaza ny mikasika ny lalàna izay misy eto a Madagasikara. Fa arahantsika moa ny zava-misy ny zava-hitranga eto amin'ny firenena fa izahay dia vonina hamoha ny filoha Didier Ratsiraka raha ohatra ka mandroso i Madagasikara. Zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitanay ianao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana mbola hanaraka ny video manaraka zay alatsaka hiaty misesisesy zay fa tsy halavaina ny resaka ametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.